Ambom-pionan'ny vadina zandary ny eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao nisokatra androany tokoa ilay zaika be ny fivazaha na ny fikambanan'ny vadina zandary natrehan'ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina izany fanokafana tamin'ny fomba ofisialy zany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy maraina teo izy amin'ny cercle Mess Fort du Chêne ny zaika be faefatra ny fikambanan'ny vadin'ny zandary na ny fivazaha. Tonga nanokatra ny zaika be faefatra ny fivazaha ny vady filoham-pirenena Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Anjarantsika ny mitandro sy mandrindra ny filaminan'ny fiarahamonina satria izany dia fandraisantsika anjara eo amin'ny fampiavaram-pirenena. Alao reny ary fa ny mitabetsy ranomamy dia mirazy fombiasa na ho anareo amin'izao zaika be izao ny tena. Manoloana ny fangatana izay nataon'ny filoham-boninahitra teo dia efa jerenay ny momba ny fanampiana ny centre izay hitany Arivomanga. Ny vady filoham-pirenena izay nampanantena ny hitondra fanohanana ny fitoerana fitaizana Kamboty eo anivon'ny fianakavian'ny Zandary. Nampanantena hitondra fampitaovana toy ny kit scolaire ihany koa ny vady filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Ny vadin'ny Zandary avy amin'ny faritra 12 mandray anjara amin'ity zaika be ny fivazaha ity. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny fanomezana fampiofanana amin'ny mpikambana. Tanjona amin'ilay zaika be zany dia fampahafantarana ny avy any faritra ny fivoarany toetrandro dia fampizarana traikefa dia misy ny fifanana ataonay manomboka rapitso tontolo andro moa zany io dia mpanofana efatra ny vadin'ity aloha dia fanatanjahantena ny manararay azy amin'ny zoma leadership dia resaka communication dia savoir vivre en général. Nisy ihany koa ny fampiratiana amin'ny vokatra samihafa vita amin'ny mpikambana ao amin'ny fivazaha manerana ny nosy hitoetra amin'ny zoma ho avy izao ny zaika be ny fikambanan'ny vadin'ny Zandary.